Haify mampiavana dia fahaizana sakafo, fahaizana mahandro sakafo, ary fahaizana misafidy ny akora fototra no sakafo. Haify teny malagasy fa ny haify dia samy manana ny azy ny firenena rehetrarehetra. Dia ny mampa hoe le hevitra faharoa hoe mampiavana antsika rehetrarehetra sy mampiavana ny karazana haify erak'izao tontolo izao. Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatra zao ty haify mampiavana resantsika ity dia ao anatin'ny tranokala ny atao hoe fête de la gastronomie izay misy erak'izao tontolo izao. Raha miditra ao anatin'izay tranokala izay nareo dia mba milahatra ao anatiny izany tsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe mba manana fête de la gastronomie isan-taona izay azon'ny olona jerena. Dikan'izany dia hoe manomboka miezaka ny mametraka tsika hoe aiza ho aiza ny fihetsiketsiky ny mpandraraha malagasy satria na manana kolontsaina arany rehefa tsy velomina io rehefa tsy mamely maso tsika malagasy tompony dia mitovy amin'ny tsy misy ihany.